dia tafiaraka ato moa zany ilay izy. Ny tonga androany eo amin'ny 10 fa ny sasany moa zany mbola mandevina, mbola misy mikarakara ny marary. Voalohany tia fantatra ny marina aloha zay hoe inona ny marina no antony nahatonga an'ireny fahafatesana be dia be ireny. Zay ny voalohany. Ny faharoa, rehefa fantatra ny tompon'andraikitra dia tokony hiara-ny sasy zany izay tompon'andraikitra na iza ao anatiny ao. Tsy hatramin'izao zany zay tsy mahafantatra ny tena marina, ireny moa ny tompon'andraiki-panjakana anontanian'ny mpanao gazety namanareo, vao mahay mampitombo an'le marina tsy fantatra ay zany ireny valiny hoe je veux pas savoir sy ny toerany tsy resahako ireny. Vita zao arivo zao eto amin'ny hôpitaly Gerany fakanambavany voalohany ny finoasina izay nitanterahan'ny enquêteur eto anivon'ny brigade criminelle ho an'ny police pirenena sy ny enquêteur ao anivon'ny section de recherche criminelle eo fiadanana ho an'ny gendarmerie pirenena. Tsara ho mariana fa niatsika an'izany fakanambavany voalohany izany i finoasina tato amin'ny hôpitaly. Arak'izany dia mbola mitoy ny fanadihadiana amin'ity raharaha Amboamalaza ity izay taritin'ny eo anivon'ny fitsarana. I finoasina ihany aloha zany no natao fanadihadiana taty amin'ny hôpitaly. Angan-javatra manaraka ity resaka Amboamalaza ity dia be ny fanahiako zany Tokara Falimanana satria tsy voatranga vaovao tato anatin'ny ataontsika firitaona zay. Tato anatin'izay firitaona zay no hoe trangana empoisonnement dia tsy nahinona toyiny mikasika an'le raharaha. Mikasika ny Amboamalaza io ohatrany hoe mandeha zao ny atsisika amin'izao fotoana zao anaovana hoe evasanina na évacuation sanitaire an'ireo hoe marary mbola any amin'ny hôpitaly mba ahafahan'izy ireo mahazo fahasitranana ny vaovao faramola eo maly ny fianakavian'ireo manana ny empoisonnement tsy misy toy intsony le izy zany tsy nahenona moa zany tsy nahenona tondrara ka dia manady zany tsika ao anatin'le izy toy ny efa niseho tamin'ny fotoanandriny hoe zandrarara tsy mandavo zany nge nisokatra ny fanadihadiana fa tsy fantatra tsony izy ny tomponantoko atao anatin'le raharaha de zay le hoe mikasika an'ity raharaha Amboamalaza ity le hoe misy manao atsisika anaovana le vasanina marina tokoa zany satria mila mitady le fahasaman'ireo olo reo fa tsisy manome antoka koa raha lasa vasanina daholo reo amin'ireo anisan'izany tompo anniversaire dia zay nge le izany mety ho ay ao anatin'le izy sao dia mba tetika ihany koa izy tena marariny hoe manana ray aman-dreny avy zay zany tia azy le malakala satria malaza amle rehefa republika ny Madagasikara dia ray aman-dreny malagasy manona zavatra miretarety ary tranotrano isan-karazana indrindra no nafatifanapisina manana ray aman-dreny azy izany malagasy raha manana zany sarary azy sararindreo olona rehetra farafaratsa le olona mabe mitsy tahoky zany mba nahita fanomanana arapana toanana vita fanafidia efa antsy zany fanahavola vondapianazy mba ihany mananiany le olonareo tsy fantatry fanafina na inona ty latany tsy fampiasa tsony fanafiana tsavony dia manona zany beky zany io manana ray aman-dreny zany dia rehefa tenan'le tondratsika le mpanoana ny firenena tontolo dia hoe ndao zany zakone mba afatarana mandroso malagasy avela zany tsika fatomokitra rehetrarehetra amin'izay fahasairana tsy afaka hitaraina tsy afaka an'iny fa raha avy mitaraina dia avy amin'ny tsindry amin'ireo zandary sy miaramila polisy reo dia ohatrany ahoana zany ny afaran'ity firenena hoentina amin'izay kina itiavana azy mieritreritra mihitsy ianao hoe izany no atao hoe filohan'ny repoblika manasazay ary mahatonga vavany olona lasa tapahoatra. Mbola afaka mamerina ianao rehefa avy ao anatin'le izy
amin'le fitsanjarana ny fotoana tena moa ianao mikasika le hoe manana ray aman-dreny ve nandray izy io manahirana ihany amin'ny lafiny anankiray le amin'ny lafitsika amin'ny kolotsaina malagasy aloha zay misy an'le hoe société patriarcale ohatra ny hoe miankina amin'ny ray zany fianakaviana momba ray zany le izy de ohatra ny mandeha manaraka an'izay daola ny lalatsaina rehetrarehetra de io zany hoe miankina amin'iny daholo manahirana be le izy amin'ny lafiny anankiray raisina aloha ty antso manaraka ty de ho hitantsika eo toy eny miaraba to allo manahoana ya fa ny rabany toporadionana zavatiavantiaty amin'andro ianao jereko général global zany le izy le fandehazo zavatra misy zao de hita mihitsy zany fa miditra amin'ny régime na régime dictatorial didijado na neto tsy avela miteny ianao rehefa misy marazy tsy avela miteny ianao rehefa misy maty tsy avela mitaraina ianao rehefa misy mahazo anao apaka ny tsiro fa azo atao mitolany jirama tsy azo atao daholo fa ngiza mahazo manao an'izy nganaivo raha olokina ihany no mahazo miteny za ihany mahazo menace olona de mahazo miteny amin'ny radio na amin'ny télé zay ny zavatra misy eto zay le izy tsy afao général zavatra piseho eto fa mandy mamondo menamena daholo de inona ary zany mbola mahaeo le fitondrana de tsara io resaka fanampozinany io tam'izao mbola io resaka zavatra tsy normal mihitsy zavatra io zareo ve zao mahita ny fa normal ny olona rehefa mitory be tompona anniversaire tsy fantatra hoe olona fa dans inao mafaty vahoaka soa de mbola fiteninao hoe singanao hatele vita an'le olona fa hoe tambarakely ny député anankiray moa mbola mahita hoe tsy ambarakely le nefa le izy afa vahoaka firy masy amin'ny de izy sady tompona andraikitra ny jirama alefa sotiamiko manao formation dise ny jirama afatatapatata inona raha nga izy didipotra fao be didipotra fao be ny ainy fa tsy misy tsy mahajininy zany tsy idirana zany de lasa manomena isanany izy manko miteny eo amin'ny télé de zato kay le olona toananao misy le député mivoa amin'io zavatra ataonao fa ninao efa fantatsy ny olona tsara ny zavatra tsy de mahampy kely aminao fa de le olona toananao mivoa aminao zay zalaloha amin'izao tsiketo aloha tato anatin'le fotoana vitsy zay sivy fotoana folo teo zany de ny tena olana ny fiatraikan'le izy mantsy de hoe tady ho lasa kolotsaina zany le zavapady ao anatiny atao hoe rafi-piarahamonina tena na le malagasy na le hoe le rafi-piarahamonina tsy tokony ho joro araka ny lalam-panorenana de inona zany hoe lasa ho tady kolotsaina le resaka kolokolo ohatra raha izay ny amin'le hoe médiocratie hoe tena ao amin'ny kizarizarin-javatra zany tsy kisarisary fa kizarizary na fiainana na fanabeazana na fahasalamana retaritana any amin'ilay kolotsaina mirefarefa hoe zay zany efa zay ohatrany hoe sifa io ny anjary efa zao ny lahatra de tsy fantatra aloha fa misy mpanao politika teto nalaza mihitsy tsy lahatra akory ny fahantrana de ohatrany hoe mifamaty am'izao ny ohatrana hita izana sy zavatra tsy mety lasa mety ohatrany lasa mety de ohatrany hoe mandeha ho azy hoe tiaka ka anao inona moa hoe afaka ny anao inona eo hoe de reny zao misy tsy zany le paritaka zao lay orona-peo an'ilay solombavam-bahoaka député ntonon'ilay namana teo miresaka hoe ainay io manonga mpanjakany io ainay mampiasa vola amin'io miresaka ohatrany hoe fomba fanaovana politika jolamboto zany loatsony lasa hoe zavatra manedy eritreretra hoe ny fiatraikan'izany amin'ny resaka fanabeazana ary tokony lafalamanana eto hoe zany de ianao hoe eritreretra hoe raha ny taux de scolarisation zany hoe ny taux de répercussion hoe ny fialanandaharana eo any amin'ny fampianarana raha misy zato mety aty amangarabola mety ho firy sisa mitavavoaka ao aorinan'ny taonany T7 na hoe ny klasy ano CEPE de ny BEPC marapatonga any amin'ny baccalauréat satria maninona hoe ohatrany tsy mila mianatra de tafa ohatrany tsy mila manano zany de zao ny hoe tsy maninona rehefa ilainy zany BEPC zany dao vidina mety isy anangana botika mihitsy hoe ty mivarotra BEPC baccalauréat sanatry mivava le izy ngery toko raha fahalamanana satria zany ngambo zany zava-baovaoko na de hoe tsy filaza betsaka ary le izy fa tranga misy zany
hoe tena efa mandeha ny fikaroana rehetrarehetra hoe tsy nianatra tany zany io a tsy nanao an'izany fianarana resana ao anatin'ny anina zany io a fa diplôma sandoka nin'io a nefa le olona amin'io a misolo tenanao misolo vavanao tena ndraikitra mandidy tsy manapaka eo amin'ny fiainanao sy ny noavinao zany le zavatra ary misy rehefa miperaperaka vao tsy ministra tsony na tsy député tsony io a de va hoe lasa mpampianatra ary amin'ny anjery manontolo hitanao amin'izany le zavatra mitranga le zavatra misy amin'izao fotoana zao de lasa hoe noavy ny resaka fampianarana ny fanabeazana ho anahirana be ao anatin'le satria tena hoe ny kitoto sy ny kisendrasendraka vitambitana sy ny zany nohatrany hoe mandrafitra ny fiainan'ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana zao de miandro mahazo hoe tsisy anatitra rehefa tena mitaraina tena ortoko sy sama tena tsy sahirana be mihitsy ragnaty atao rangalo mba jerena ny zalahy reo fa de mandeha zany nitsinjotsindro mandeha nitsinjotsinjo rehefa avy eo de mionona hoe tena tsisy navita zavatra ohatra ny toko rangaty eto firy taona inona mba nataonareo ry brito ny olona navitana mety 20 kilao ina mba nataonareo ry brito nareo ala be reresaka fotsiny fa ry toko tonga de manome 10 kapoka de efa milamina zay hitanao am'zany le zavatra misy ry toko raha fahalamanana zay lasa zay ny mety zay fianitra de reny tamina tompona andraikitra ambony amin'ny resaka fahintsina amiteny ny fizarazarana zavatra rehefa fampirizakevitra de tsy kolokolo velively de reny zay ny itezanatsika zany hoe manahirana maheno an'izany de za zao de tia hita mihitsy hoe inona moa zany reo antony an'le zany fa kolokolo ny tranga anankiray satria raha teo aloha zany hoe misy efatra amin'ny telopolo karazana eo ny kolikoly hoe ny antony zany mahatonga ny hoe afaka hisogajiana fa kolikoly io tranga io de tsika zany zao manoloana zany zavatra zany satria ny kolikoly de hoe iny zavatra iny na mety hoe fanomezana io na zavatra hoe hita maso io na famonezatoky io na resaka volo io na ohatra zany dia mi-influencer zany ny fanapaha-kevitra mety raisin'ny olona anankiray anisany zany zany de endrika kolikoly zany ao anatin'le izy de eo zany tsika mati hina ndray zany zao rehefa maritana ny atao hoe kolikoly enjana ao anatin'le izy de tsy kolokolo mpifidianana zany nefa ny transparency international nisy tatitra tena manatsikafina hoe zao nytombatombana ny ranona tamin'ny resaka kolikoly sy ny sisa tamin'ny fifidianana kandida anankiroa moa nisany hoe tena voaresaka be tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ohatrany hoe reny moa tsy tatitra mandeha fa hoe tsisy fepetra tsy de tena hoe misy fanasazena voafaritra hatreto ka zay lay izy hoe ohatrany efa omena sehatra sy omena lalana tsy omena tena hoe toerana ve lay hoe kolikoly amin'ny endriny maro samihafa raha raisina amin'ireny fahintsina nefa nyresana zany resany tsy maintsy resana zany satria mba te hanana firenena vanina ary hoe tanànaka vanina ihany ko isika ary renitsagna zavatra miseo reny izy zany zao tarafin'ny olona rehefa izay ny resantsika an'le loha hevitra anankiray mikasika an'le fiaonam-beny sady exotanterany eto ny olona zany rehefa hoe misy lasitra eo amin'ny zavatra fanao iraisam-pirenena de hoe inona daholo reto manahoana ny fanajana zao n'olombelona ny amin'ny fahalalana maneho hevitra ny amin'ny kasika ny hoe rehefa miresaka zon'olombelona zany be de be no amaritana zany fa tsy tonono nambava fotsiny zany ny resaka trano fonenana ny lafin'ny fahasalamana ny amin'ny fitafiny ny resaka fianarana ny sakafo sy ny sisa de reny zany ny olona tsy maintsy mitaratra hoe mijery boky izy zany manahoana zany Madagasikara de miresaka eo zany ny olona de hoe itsika io zany le ohatrany hoe raha ohatra misy ratra de asianan'le hoe manala fanaitainana de manisy pomady zany fotsiny hoe ty loha zany hosoreny ty de mba tsy manaitaina aloha nefa iny a voafetra ihany voafetra ihany misy aretana de ahoara fa mahasorana ty de asiana anestesia fa rehefa tapitra tompoko ny herin'ny anestesia de miverina ihany le maheno marary fa lay karazana sarisary hafa hoe maratra ny amin'ny tongotra de manala fana de ny vava no fatorany zalahy de ohatrohatran'izay lay mety endrika hafa
mimezana moa le izy rotoko raha-pahamanana sarasamy mamboatra ny avava satria efa kisarisarina andeha teto zany hoe naratra ny tongotra de mivavana sina bandy zany tena na hoe raha misy fivotosana any amin'ny toerana hafa mifaritra amin'ny vatana de maso ny tapenana zany aza mijery an'io fa manjary mano de toy zay le tranga misy amin'izao fotoana zao hoe na any amin'ny zavatra hoe tena ataovy ny pratikali zany amin'izao fotoana zao de hoe verifereza amin'ny zavatra manjelanjelatra maso mba tsy hevitra zay tena hoe mahakasika anao zany inona le mahakasika anao hoe tsika de ny asa ihany no atafavoakatsika ary isika de tsy tokony hevitra zavatra betsaka fa ile fantrana ny tena adversaire eto dalo raisina ty antso ty miarava tompoko manahoana mbola eo anao hoe miverena milamina fa aza mirotoroto fa zay no mety mahatonga an'iny de zay le izy tsy fahitana ndraindray mantsy le izy hoe ohatrany tsy fahantrana zany nao atao adversaire zany amin'izao fotoana zao ny toko raha fahalamanana fa zavatra hafa ty zao tena ataoko sangisangy zary tena ty hoe tatoato zany malazy ty chiffre 8 ty toko raha fahalamanana inona moa le chiffre 8 centimetre 8 kilomètre 8 centimetre aloha zany le 20 centimetre de resa be ingama de am'le iran'ny misy Saïd hoe samkopy fa moda mitapo zany le ozy le tsonkiran'le tanora-mpanakanto satria tam'zany tamin'ny 3 midina andalambe mihitsy ny rehetra manoloana tsy mety io voatonontonona atao ny article 42 20 centimetre trany resaka nalo raisinareo de toisany zay le hoe inony ty 88 ty miaraba tokoa salama miaraba manao salama io dia mieritreritry tena gaga angatio zava iny ativa atao tena tokotanana fa tany mandeha tany mandeha fa tany président Rovina 26 natao aty hoe tota tokoa eny ary mijery ny firosiny le asa fanatanterahana an'le tanamasandro izy zany raha azoko tsara tsy manana navaly tena resahana aminao fa za mpandalo eny farafa raha elandrinona de indray mandeha isaky ny tababolana isan-kerinandro ary de misy fotoana andehanako eny ary de tsy mitsahatra mba manompo maso ny firosin'ny asa tokoa de aloha tsy mbola nio hevitra mikasika eny ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra moa tsika amin'izao fotoana zao na de mbola misy fanadinanao atrehan'ireo tanora ary manomboka amin'ny alatsinainao avy zao de niadana baccalauréat zany na sanatsany efa manomboka mivezivezy ihany ny olona na tsy toa nisy ataona ary ny amarony toko raha fahalamanana tsapy zany iny anivan'ireo ataontsika hoe tompiatsonana garotera fandraisantsika teto mialina mikasika ny anjara toeran'ny compagnie pitaternaire Madagasikara ny manosy any Madagasikara ny hoe manahirana be le izy mampalahelo ny zavatra misy satria tsy raha tany amin'ny taona raiky amby ampolo sivanjato sy arivo sy ny tany amin'ny tapatapaky ny taona République fahatelo tany de isan'ny nanana ny toerana sy ny lanjany sy ny lazany zany compagnie Madagasikara zany misidina trany rehetrarehetra any amin'le hoe vol long courrier tamin'ireo Boeing zay nananany tamin'izany fotoana zany sy ny flotte teo anivon'Air Madagasikara de saiky Boeing zany ny sahana zany tamin'ny ankapobeny ary ny fitondram-panjakana tamin'ny farany ary faraparan'ny République fahatelo de mbola nahavitana amin'ny fiaramanidina Boeing zay fiaramanidin'ny République nomenan'ny Air Madagasikara mba hanampy an'ireo teo ampelantanan'izy ireo tsy zay tsony ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao na de hoe fandraisantsika hoe compagnie pitaterna vahiny avokoa no misahana ny mampifandain'ny Madagasikara amin'ny any ampitan-dranomasina any de ozy tsika hoe misy ambana lehibe karaha sanatrika misy trangan-davatra miseho zay mehifohy de mehifohy ny ataontsika hoe fitsingerena nitsingerina amin'ireo atao hoe crise politique eto Madagasikara de inona no mitranga satria tonga dia eto zany tsika mba tsy lazana fa fairano satria amin'ny manosy de miodidina rano tsy afaka manao ninona satria matety rehefa misy crise politique ao anatin'ny firenena anankiray de mampiato mety vonjo maika ny sidina makao zany firenena zany reny compagnie pitaterana vahiny reny na de efa tiantoka ho azy ihany ary le izy mba iarovana ny ataontsika ny mpandeha sy ny sidina de inona zany nitranga eto Madagasikara raha ohatra ka izay fa iverintsika amin'ny atao hoe fitaterana anatiny zany satria mbola tsy de voandresantsika loatra io ny fitaterana anatiny de isan'ny ekinany lehibe an'io ihany ko ny amin'ny lafiny ataontsika hoe fahasalaman'ny réseau routier zany na ny lalana eto Madagasikara io zany de sardazaina makavana satria ny mpivezivezy de mahita sy miaina zany isan'andro marina fa misy ny asa fanamboarana aloha amin'izao fotoana zao mandeha ny amin'ny lalam-pirenena sasany fa io de tafiditra ao anatin'le squadron hoe travaux d'urgence zany rehefa travaux d'urgence zany de asa fonjo maika zany zay zany izy tsy hoe ny fanirina de ate zany le izy kanefany
sarotra ihany no itokina zany zavatra hoe ateza fa de asafonjo maika mba ahafahana hoe mba mampandeha an'izany ataontsika hoe raha mandeha amin'ny lalam-pirenena fa fito fotsiny ianao zao miala eto makoatsirabe tadidiko tsara tokana fahalamanana tany amin'ny 4 taona zany 7 taona 7 taona lasa mbola vita adiny roa sasany atsirabe Antananarivo jo ianao adiny 5 ianao laona zany vao tonga amin'izany toeran'izany tena mandeha mafy raha zany adiny 5 zany eritrereto ao anatin'ny adiny 5 fotoana lany fotoana nefa volamena isika malagasy ny fahasoman'ny fiara zany tsy resahana tsony no vokatra ilay faratsiany lalana nisolika lany ao anatin'le izy satria rehefa lany nisolika de mitombo ny fandaniana zany ianao tena ianao ve de gaga raha ohatra miakabidy daholo ny zavatra ilain'ny olona any amin'ny toerana maro samihafa satria tsy maintsy honeran'ny mpitatitra sy ny mpivarotra any amin'ny saram-pitaterana any amin'ny vidin-javatra ho amidy zany ny saram-pitaterana ao anatin'le fandehan'le izy de mety tsy de metraika loatra amin'ny mpanapa-kevitra sy ny mpitona angamba izy raha tokony fahalamanana ka zay mahatonga an'ireo karazana teny tsy voahevitra zay mivadika ohatra ny fandranitana sy fiantsiana zany maheno azy matetika ataon'ireo manam-pahefana sasatsasany manoloana an'le zavatra misy hoe iainan'izy ireo tsapan'izy ireo ve le zavatra misy sy ny zavatra iainan'ny olona manoloana an'le ataontsika fa ezana le izy ka tena hoe lalana tapitra naizanaiza le tsy de tena hoe misy araka ny tokony izy hoe manaraka an'ilay fiainitra lalam-pirenena ary zany fa ny hafa zany hoe ny route provinciale sy ny sisa tena lavitra ny kitay ny hafa hoe zay lay manahirana hoe eo le mahatonga le satria tamin'ny fotoanandro tadidiko tsara république faharoa tapatapaky ny république mbola nisy reny le ataontsika hoe subdivision de travaux publics zany orinasa mpanjakana miasa vaventy zany de tsy manao ohatrany hoe ijery maso fotsiny fa raha vao misy tranganjavana resaka éboulement amin'ny fotoana fahavaratra hoe misy an'le hoe tany miotsaka zay mitobaka eny amin'ny arabe manelingelina fiombo de fa mandray andraikitra amin'izany zao moa zany efa tsy ahitana an'izany tsony nareo ataontsika hoe fotoana vavety teny amin'ireny subdivision an'ny travaux publics ireny efa tsy fantatra tsony hoe nandeha nakaizy ny eo engin 5 doté an'izany daholo nahitana an'izany na tany aniovana district ary nahitana an'ireny engin manala manao karazana travaux de cantonnage ary ny sasany ao anatin'le izy makany amin'ireny piste reny zao tsisy an'izany tsy maintsy mandeha ao anatiny hoe tolobidy satria zay ny fiaraha-miasa sy ny fipetrapetraka no mpamatsy voly hoe tsy maintsy manao tolobidy amin'ny asa zay tatareana amin'ny fikojakojanona ny lalana ka na le tahiry kojakojanona ny lalana ary moa zany sardazaina makavana le mbola misy anakaiza tombo ny fandaniana misolika de tokony hitombo ihany koa zany ny vola miditra ao anatin'ilay le tahiry kojakojanona ny lalana kanefa le lalana ohatra sy arak'izay hoe voakojakoja tokoa ve sa tsy voakojakoja fa io raha mahita io zany ny fahasomanaterana ary ny loza le loza tena hoe accident zany ateraky le hoe fa firy zay voatselakory teja amin'ny elanelany Antananarivo sy Ambatolampy le nisy fiara zay vokatry le trépidation am'le lalana amboarina sy ny vatokely korisa fotsiny fiara de miteraka lozam-pifamavozana amoizana aina zany rehetrarehetra zany de eo avokoa tsy maintsy resana zany de zany tsy maintsy mampifandray atsika am'le hoe zao moa anatina intercession fotoana tokony anaovan'ny solombavambaoaka tatitra any am'ireo farim-piadidina zay navoafidy azy hoe inona no asa vita nandritra ny topy fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity lalàna sy ireo ataontsika hoe adevitra zay nandeha mbola misy antenaina hoe tsy haiko aloha rehefa nisy navita na mbola tsisy navita ary rehefa mandeha makany amin'ny faritra zay navoafidy azy ireo solombavambaoaka ireo zay manana le 4x4 jojopile aloha zany am'izao fotoana zao mety tsy de elo loatra koa le mandeha amin'ny lalana zay le 4x4 vaovao manara-penitra le 4x4 tsy mety tsy maheno an'le fitototona any amin'ny lavaka mbola miaritra an'izany de mbola tsy mipika ny pivot sy ny tapaka ny resorina hoe ana de mety zay fa minotsika fa tsy ny lalana namboarina va 4x4 efa mandeha zao le resaka hoe conférence budgétaire am'le andro fetana ny teti-bola ao amin'ny taona 4 zay ivoriana manomboka amin'ny volana oktobra zany dia antenaina sinoana mba amitindray mitoraka ty kosa angambany mba hiady ho an'izay ataontsika hoe fanatsarana ny fiainan'ny olona ny sosialin'ny olona ireo ataontsika hoe solo-tenam-bahoaka de ny solom-bavambahoaka zany ohatrany za manokana tsy de tena hoe manantena sy mihinana zany satria lay sary politika eto ny discipline de parti no mitondra le izy de tsy hoe tsy mahavita ny fanjakana de arovana fa tsy hoe tsisy tsony zany lay hoe fifandanjana eo amin'ny fahefana
reny fa manara-davana miaro ny tsy fahombiazana miny mikipy eo anatrehany hoe zavatra tokony ilana fanairana re mpanara-mason'ny fahefana-panatanteraka sy mpanaitra no asan'ilay androm-panjakana de reny hoe sanatria lasa manaritsarina ny tsy fahombiazana de reny petsaka ny zavatra maneho sy mampiseho an'izany de nefa ny amin'ny lafiny anankiray koa hoe raha tiana ivoaka amin'ny varavarambe zany mba hoe misorty fa la grande porte zany ny mpitondra kehitriny de tokony amela zavatra tsara zany ao aminatin'ilay ataontsika hoe fin de mandat satria raha ny lalam-panorenana de tsy mamela azy itsony irotsaka ho fidiana indray amin'ny taona 2024 raha ohatra ka tonga any zao ataontsika hoe taopita-tanana izao fa izy ne tena mieritreritra hoe manao ny mety tena manao raha ny firesaka sy ny fomba fanehoan'ny mpitondra azy de tena hoe miezaka de io zany miresaka lalana ohatritsika hoe tapitra potika etseroa de ny anehoana fa hoe miasa de hoe misy an'le 20 kilometra sehoan'ny vahiny tena aty Madagasikara efa tena mafy amin'ny resaka lalana tena manao zavatra zay de sy ny olona moa tsy mahita hoe manahoana ny makany an'ireny faritra mihipoka mbola anaty sari-dalana zany ohatra anosy be anala zany zao firy tomate na enona na fitarainana tena mba jereo sy ny sisa asa manahoana ny any amin'ny faritra hafa fa apahany reny fa de tena hoe tsy misy taona nanovana sehoseho hoe ireo ny an'izay anomboka ny asa ohatrany hoe fa fomba fanao moa iny de ohatrohatr'izay de daholo lay endrika isehon'ilay fandraisana andraikitra ka zay lay ohatra hoe endrika ivelany fa ny atiny tena mbola hoe marary raha nga le firenena resaka zany mantsy ianao de tonga atao tsaina mihitsy satria tany ambalohantsika ny resaka mikasika ny SPM na hoe state procurement of Madagascar zay manafatra reo PPN sy ny carburant zany nansolika ho an'ny eto Madagasikara de ianao zao tao anatin'izay fotoana zay de niakatra hatrany amin'ny 700 000 tonnes raha tsy resaka vatsy vary zany hoe hatrany mitondra hatrany ny fanafarana vary raha ohatra ka ny fanohitra amin'izay efa tratra talohan'ny 7 zany hoe efa nieny efa viviny sisy ny vary afarana ohatrany hoe tsinjoady raha ohatra ka misy an'ilay atao hoe amehana vokatry ny rivo-doza sy ny sisa natao amin'izany reo varina farana tamin'ireny fotoana reny amin'izao fotoana zao ny fanohitra tanteraka amin'izy ilay izy ritokora fahalamana ny antony de mazava loatra aloha zany fa misy mahazo tombontsoa anatin'ilay fanafarana vary zany tsy resaka hoe inona no mitrangana-mbady any amin'ny resaka facturation zany tsy miresaka an'izany tsika inona no resaka commission tsy miresaka an'izany tsika fa aty ambadika inona kosa ny asa natao mikasika ny hoe mba hahafahana tonga any amin'le asa hoe fampisakafoanana malagasy de inona le izy intrant agricole ny zezika ny fanafodim-biby ny resaka hoe machine agricole sarotra mihitsy afianao hoe mba fa nahena zany hoe nisy fepetra manokana natao hanamorana an'izany nisy tonom-bola ihany hoe teo amin'ny 4 milliards d'ariary teo zany mba hanoanana inona mono mety tracteur anankiray zao misy resaka tracteur maromaro iny resana fa tsy mbola aiza hoaizy izy iny zany zao hoe hanoanana ny tontolo ambanivohitra mikasika an'ireo ataontsika hoe réseau structurant zany manisan'izany barage ny lalana makany amin'ny tonga hatrany amin'ny tsena mba ahafahan'ny mpamokatra mamoaka ny vokatra zany makany amin'ny mpanjy fa ianao hoe de mba maheno zavatra hoe tena hoe misy tena paikady sy politika mazava ho any amin'izany tontolo any ambanivohitra zany amin'le fampitomboana amin'ny famokarana dolo raisiny tiantso miaraba to allo manao hoany de am'fiarana kely timindranona ndre le zava-misy marina tao ne tena antsika plutôt tika am'resaketo marina daholo fa problema le de fitondrana tsy mihaino le zavatra diso mihitsy ary tsy manaiky tsy manaiky anitsy ny diso miziry amin'ny zavatra diso zany zao le any amin'ny lalana sy tokony hoaliana no alealetika io tsy jerena hoe mpanohatra na fomba fa zao fa miteny le fitondrana zao nanaiporan'le fitondrana fa izy miziry any azagagy tika amerina any oa da zao mitoy raha izy ngizimy 16+3 lasa 18 de io izy ngizimy fa tsy maintsy marina io ho ataony zay satria zay le izy tsy manaiky izy tsy misexcuse amin'izany izy io resaka fahafatesana tany Kongo ary io milaza fa zao hoe tsy mahazo lazaina le izy nefa misy maty any any Kongo io resaka fanabozinana raha-sakafo io nena hoe nanao aingana tsy maintsy ho hita ho any marina amin'io izy ny tompona andraiky tamin'io de iza zany no tsasafarany amin'le izy ny any ary mampanahiva fotsiny le vahoaka le sisa tsy maty eo inona ny fepetra tokony raisin'le sisa tsy maty sy le mbola olona tsy marary any no ana metsako ale fantanina raha izao zavatra zao satria io misy tsy ny commerce tsy mrano tady io
marina mihitsy ny teny mpanao politika anankiray maly ny teny hoe tsy nitaingina kofafa akory izay olona namsaboka fa ny mbo malaza nakany ambositra. Marina tena marina zany. Misy singa iraisana nahafaty an'ilay olona tao, iza ny tompona andraikitra amin'izany. Judiciaire va raha manafatra entana tonga avy any an-dafy. Misy attestation de consommabilité eo, misy attestation d'inspection sanitaire ary misy certificat d'origine manao an'io. Ka iza zany ny tompona andraikitra amin'izay zavatra izay. Modina fanina l'izy dia arirarira fotsiny tsy azo tenenina le izy. Zavatra consommable anie zavatra nahafaty an'ilay olona. Ny hohanina niditra avy amin'ny alalan'ny goava ary io tsy zavatra hoe voarara tsy azo hohanina. Fa azo hohanina daholo le izy, fa zao zao le izy vao misy hoe inona azy zany. Dia onkany amin'ny fikarana zany vao teny hoe hanina tsy azo hohanina na hohanina tsy azo hohanina. Zavatra minimum moatran'izany betsaka tokoa ny zavatra manahirana ingeo anatin'ilay izy fa hiverenana ihany le mikasika hoe raha andresy an'izao zavatra rehetrarehetra zao tsy maintsy asa. Marina fa misy miteny ka efa miasa saina zay ary plutôt ko inona ary moa eny manomboka amin'ny asa saina koa aloha le zavatra samy hafa ho atao ange. Fa raha nisy ny tena hoe fiomanana ho amin'izany dia ny anamorana an'izay asa zay zany ny tena tokony masona. Le asa io dia ny any ambanivohitra aloha zany dia hoe ny secteur primaire anisan'ny tena tokony hibahana satria ny olana amin'izao fotoana izao zany dia isan'ny hoe betsaka ny malagasy tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo, sakafo zany. Io sakafo io zany dia tsy tokony olona amin'ilay hoe kitsinjotsinjo fotsiny fa mila mamokatra isika. Amin'izany famokaran'izany dia tokony misy politika mazava ny amin'io resaka io. Manana ministera tsika. Za eto tsy tia merina ntsony hoe firisan-jato ny teti-bolam-panjakana moa no atokana ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana io. Fa nosy ihany koa tsika fa raha jerena hoe ny finanana ronono na ny finanana trondro ho an'ny isam-batan'olona eto Madagasikara dia lavitra ny aty Afrika ny zavatra iainan'ny malagasy. Raisina aloha ny antso manaraka efa vonona anao meraba. Meraba zala. Salame. Misy projection ohatran'izay nataon'ny tafika frantsay momba ny zebasy. Ohatran'ny tsy dia voaresadresaka iny zavatra iny satria ohatran'izay projection le izy hoe misy crise alimentaire eto Madagasikara dia hizakazaka ho an'ny Chine Madagasikara dia hanamora ny hoe idiran'ny Chine anatin'ny resaka zebasy io. Hita anatin'ilay conflit zany mba tiako rehefa an'izay voilà. Ohatra hoe tsy dia misy miresaka ny tiako atongavany hoe efa tsinjony olona efa makany an'izany situation antsika. Efa makany an'izany ve situation io resaka inona ty alimentaire intoxication io mbola miprovoqué zavatra hafa io. Satria lafa mitandrina ny olona dia lasa tsisy manjifa le zavatra tokony hosaina. Le stock zany vao maika mitoby cumule. Tena zavatra materisefitra be le izy. Makany be Madagasikara ny crise alimentaire. Raha zany projection satria le ohatrany mandalo fotsiny ny sofiny rehetrarehetra. Satria mifapoka atao amin'ny zebasa rehetrarehetra. So dia tokony mba hanaovana réflexion kely zany salava ohatran'ny so dia izay le paikady mahasolana. Efa resaka nandeha teto nge mikasika an'le hoe ny valopolo isan-jatonareo mantra nandao resahana mikasika an'le mbola samy tsaroana angamba ny fahantranaareo aloha mila jerena ny fahantranaareo le tamin'ny nandalovana le mato Emmanuel Macron filoha frantsay nanao fitsidiana ara-panjakana teto tamin'ny 4 volana aprily zavatra tsy vaovao zany ary rehefa tena nieno an'ilay kabarina le mato Macron tao anatin'ny tamin'ny 13 juillet zany mikasika ny ady any Ukraine sy ny fipetraresin'ny frantsay sy ny atao ndi miaraba miaraba zala salame zaza manana fomba fitivy hafa mihitsy mikasika ny taloha zany tiako resahana za zany zavatra mahita zavatra ohatr'izao hoe azo alaina sary amin'ny saina ohatr'izao le izy hoe misy ray aman-dreny miatrika zaza marary ny aretina zany efa gravy
petraka hoe niaretina zany a tsy hoe mametraka hoe mampitovy zavatra amin'ino fa ohatrany hoe io fomba fitondrana tsy mandeha amin'izay lony io zany a niaretina dia le ray aman-dreny zany izy mivady a rety mpanohatra amin'ny sarasaraka rety dia tena raha tian'le zanany ho velona le ray aman-dreny a dia tokony mitovy saina zany hoe andao-tsabony io zany eo dia miara-mitovy saina izy hoe andao-tsabony fa le rangahy zany teny aty ny dokotera manasitrana an'io dia raha matony hoe aty ray ny dokotera manasitrana dia lany miady eo feo zany izy mivady dia le aretina ny ataky any a dia maty le zany zavatra zany zany hoe fomba fijeriko an'izy a io zany tokony atonga sainan'ny mpanohatra e hoe fa ny firenena efa tena efa zao no mahazo azy zany dikan'izany tokony hoe raha tena tia ny firenena isika tia ny vahoaka ao amin'ny firenena isika tokony iray saina zany hoe ahoana raha amin'ny fomba ialana amin'ity mpitondra tena hoe efa mamono ny malagasy zaraha eny ary ka le zavatra misy moa zany zareo ataontsika hoe serasera mandeny rehefa amin'ny fantona ofisialy dia tsy mameantoka mihitsy ny olona nge ampisindan'ny aya dia legitime be ny olona ary tsy fanomezantsiny mihitsy io raha manana fomba fijery samihafa zany manoloana an'lizy araka nambara teo hoe tsy ona re zany tsy manome garantie moa zany filaza azy tsy manome antoka mihitsy le zavatra resahana rehetrarehetra satria tany am-piandohana dia efa aingana be le nanaovana tezina hoe empoisonnement dia nefa misy tranga miseho tany amin'ny fara satria za zany nino fa mety tao anatin'ny reny fitaontsika hoe fanambarana ofisialy nataon'ny tompon'andraikitra ofisialy reny zany a dia mety hoe tsisy tranga miseho any ivelany Antananarivo dia zay nge le mahatonga le fanamariany hoe maninona no fisehoan'le retina teto Antananarivo sy tany Mahajanga sy tany Fianarantsoa mitovy dia hoe zavatra manokana ve zany le teto Antananarivo teto Ambohimalaza fa tsy hisy itovitovizany ary io zavatra miteraka le famoizan'olona tany amin'ireo faritra ireo zay nge le mahatonga l'izy fa tsisy miaiky moa zany l'izy satria tsisy teo diso ao anatin'l'izy a efa lasa loko ny resaka dia ny sarotra ny aiko hoe nisy ao anatin'le fandehan'ny raharaha dalo ampidirina ny antso manaraka miarava tompoko manahoana salama zafaty fa mampidina kely radio aloha fa kikikely zao ny fandehany raha jerena amin'ny ankapobeny a dia efa ataontsika hoe lasa société défaillante ika zany hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy zany nefa tsy mandeha amin'izay lolona ary io dia mitarika zavatra be bebe lasa mitarika tsy fahatsiarovan-teny io lasa mitarika fakiviny io satria zany a ny zavatra rendrarendra ny zavatra mamirapiratra no mamaika ny olona satria ny fiainana andavanandro efa tsy mandeha amin'izay lolona mitsony zay zay fa ro amin'izay minina zavatra mitranga efa tsy miraraha zay mahasoa ny vahoaka intsony ny mpitondra amin'izao fotoan'izao fa izy hitazomana ny toerany eo no mamayasika tsy mahagaga raha miresaka an'io resaka ataoko afarakisosa hoe fanampivilana io a isika kanefa dia voatery tsy maintsy ny lafiny ara-politika no manjaka zay nga maloha amin'ny ankapobeny raha hijery indray tsika ny lafiny ataontsika hoe ny fifandraisana iresa-pirenena dia aza misy manateny zany fa hoe ivadika sovietika na sinoa zany ny aza dino sy dimy misy folo isan-jato miarika eto Madagasikara dia zanaka frantsay ary saikain'ny olona manana toerana ambony eto amin'ny tany firenena dia fa manana an'le 20 centimetatra daoly ka dia tsetry nareo mora ny mamatika an'izany ary io moa zany misy fanampiadirana ataon'olona taloha sy voizao ane ny frantsay sy ny mpanjanaka ny nametraka ny fampizarazarana anjakany eto Madagasikara io jereo zao io any amin'ny mahafaritra masitoro jereo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara raha vao misy mitady hitambatra kely ny resaka mampiperatoko politika dia resahana ny fiaviana ka io raha tsy tongasaintsika vahoaka malagasy ary tena nisan'ny asan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika zany satria eritreretina fa-pasamy azy sika indrindra moa mba dia ohatra ny tompy radio zao dia tena ilaina mihitsy a
manabe ny olona fa isorana anareo zalahy de courage foana eny ary makasitraka indrindra makasitraka amin'ny faneho-kevitra fa ity moa faharombonina n'ity zavatra ity dia zay tsy mahay sobiky dia mahay fatambary ina mahay fatra velisa fatambary da ho raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko salamy allo miaraba verina farafara zalo eny ary sy mety le kivy marina misy ten'le olona nyteniteo mitaloha rehetra teo zany nyteny teo milazana zava-misy fa raha hoe manaiky foresen'ny zava-misy de mety tsika de vitany antsika matonga mandeha firetika amin'izao fotoana zao de mbola misy isa-tsehitra ny olona tsara sitrapo manao ny asany ansakany sen-davany na de masy be takin'ina izy zany tsy milaza velivelo mionona am'izao na manekeny tsy mety tsy fanarahan-dalàna zava-doza tahaka hoe fanapozina an'ireny zay misy hoe tompona raiky mpanjakana mety hoarovana zay mety misy araiky mpanjakana manafatra zavatra tsy mandeha am'izay leolona koa ministera maro voaroro eo zay mihitsy le izy fa solo firenetika mbola mijoro de mbola misy isa-tsehitra ny olona zay manao ny asany sakasendavana de so misy ny tahaka anareo manao ny asany ny sakasendavana amin'ny fampahalalam-baovao na de eo aza ny fanenjehana sy ny fampitahorona sy ny rehetrarehetra any ambadika rehetra zay raha fa de maherezy de misaotra eny ary ny fotoanantsika efa manao fanamarihana ny teknisianny tapitra de atao kory fa de rapitso indray zany no miaro eto tsika miaraka amin'ny zokobe Constant Ravelson anao fintana ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro sy anao tombana ny mety iseho amin'ny herinandro manaraka de eto zay mirahalahy telo mirahalahy zany de ametraka ny mandrapitafa makasitraka tamin'ny fiarahana mialatsiny amin'ireo zay tsy tafiditra tsy tao amin'ny antso fa manetra be mbola ho avy de mirary soa ary mirary tontolo andro finaritra zany ho atsika rehetra mba iloza tsampina mametraka mandrapitafa manaraka indray Maro presaka ary tompoko